Ny zoma raika amin'ny 20 aogositra maraina no hita ny fianakavian'ny velona farany Stéphanie, tovovavy raika amin'ny 20 taona monina no manjakaray. Niala tao an-trano izy ny atoandro dia izay mihitsy ny tenenina eo any amin'ny Synipax. Izany hoe tsy dia ela izany satria tao anatin'izany koa dia ny zavatra nampitondraiko hoe mba hitondray an'izao zavatra izao. Rehefa nandrasana hatramin'ny après-midi tsy tonga. Dia mbola tsy nataitra anahy satria mety hoe nanitatra tany izy. Ny hariva nefa avy eo no nilaza ny tompon'ny trano hipetrahan'ny fianakavian'ny Stéphanie fa niaraka tamin'ny Stéphanie ny zanak'izy ireo vavy 17 taona ary tsy azo antso hoy ny renin'i Stéphanie ny tantara tamin'ny Real News androany. Fa rehefa tonga ny hariva teo amin'ny 5 teo dia nampandrehany ray aman-dreniny Haingo-Tiana izay tafaraka taminy hoe tsy mandeha ny telefônina fa tsy mandeha izy ny telefônina ny Haingo-Tiana fa mba omeo anahy ny telefônina ny Stéphanie. Dia teo koa za taitra satria anisan'izay tsy mba fanao Stéphanie ny mamono telefônina. Dia nandramako natsoina ihany fa tena tsy nandray. Rehefa tsy azo antso no nandeha ny fikarohana. Nanomboka teo zany izay no nanao fikarohana aloha izay entre samy famille ny Haingo-Tiana sy Stéphanie. Tety ny Antananarivo izay voatety dia tonga ihany izay ny amin'ny ray sasany teo amin'ny ray teo noditra trano fa tsy nahita. Dia ny ampitson'iny izay nakany amin'ny commissariat nanao ny fampilazana zany. Ny toy ny fikarohana nataon'ireo fianakavian'ireo hoy ny mamany Stéphanie. Rehefa tany commissariat zany izay dia nolazainy fa miandry kely. Fa tao anatin'iny hoe fiandrasana kely iny izay no mbola nanohy ihany ny karoka. Tonga tany Ambohimangarova ny fikarohana avy eo hoy io mamany Stéphanie io. Rehefa nitrasaina ilay telefônina dia teo amin'ny 4 sasany teo ilay izy tany Ambohimangarova. Dia vao naheno an'izay izay dia nandeha ny karoka tany Ambohimangarova. Dia tsy nahita ihany koa ny sabotsy alina tamin'ny 12 izay vao nody. Ny toy ny alahady avy eo ny fikarohana azy roa vavy ireo hoy ihany ny renin'i Stéphanie. Teo mpizarana tena hoe tao maximum ny sary zany izay naparitaka hoe mba hisy ahita no sendran'ity lehilahy anankiray ilay zanako anankiray zany satria nizarazara izay hoe ndana ny sasany makary dia ndana ny sasany makary no niteny ilay lehilahy hoe ohatrany sao dia le razana hitako ary ny ity sary ity. Dia teo izay voataitra hoe aiza sarotsarotra hita ilay lalana. Dia tena tao ilay izy no hita somary misy tevana kely izay dia tao ilay izy natsipony zareo. Araka ilay filazan'ilay lehilahy zany ilay nahita anazy dia hoe nisy 4x4 rano rimorimo be izy nandeha avy any dia nisaka kely ohatr'izao dia izay no nahitako anazy hoe tafatodika kely ohatr'izao izy dia hitako ireo dia hatreo zany ny azonay ambara. Efa nofo mangatsiaka moa no noraisiny fianakavian'ny Stéphanie sy Haingo tamin'ny fotoana nahitana azy ireo ho an'io omaly io. Nobatain'ireo fianakaviana noho izany izy roa vavy ary noentiny ny teny manjakaray toerana nipetrahany. Tena loka be mihitsiny dia ny Stéphanie dia nisy koa mafy be teo amin'ny lohany sy teo amin'ny masony mahatonga ny andriny tena mivonto sy ny masony. Dia ny ankoatr'izay moa zany ohatrany hoe ratra mifariparitra ny tanana feno tsindritsindrina be dia be. Fa ny Haingo-Tiana no ohatrany tetoteto ananina teto no ohatrany hitako nisy ratra fa tsy dia nandinika tsara zany fa anisan'ny nanohana be ny nahita an'ilay paoziny zareo. Ninana tao ilay izy tena eritreritra an'ilay izy mety hoe namaly be zareo dia mety izany nahatonga an'ilay koa mafy be fa tena ilay izy tena tsy indray mandeha fa raparapa be mihitsy. Samy tsy nisy teny amin'ireo roa vavy ireo aza ny kirarony sy izay entana noentiny hoy ny renin'i Stéphanie. Tenisy nanaovany dia tsy teny ny tenisiny. Telefônina anankiroa nentiny dia tsy teny ohatr'izay koa ny Haingo-Tiana tsy teny ny tenisiny fa dia tsy teny koa ny poketrany. Tao
tao anatin'ny fifampiresahana tamin'ireny ny Stefania no nilazany fa mpifanila vodirindrina izy ireo sy ny fianakaviany haingotiana. Za manokana zany tsy dia hoe nalala hoe niaraka ny voaka izy roavavy fa efa samy tany zany zareo zay vao fatako hoe niaraka ry zareo fa tsy dia miaraka matetika. Ny alahady alina no efa tonga teny amin'ny fiangonana FJKM Manjakaray ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpijabo nanao ny fizahanana ny autopsia ny vatany Stefania Onireny ny androany. Andrasana ny valiny io fanadidiny io ahafantarana ny tena zava-nisy marina raha ny nambarany. Mbola tsy afaka miresaka ihany koa ny avy amin'ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana raha nanontaniana manoloana an'ity trango ity saingy ny laza fa efa mandeha ny fanadidiny. Ny alarobia izao no andevenana azy roa vavy ireo. Fanambarana izahay fikambanana Tandroy ato amin'ny faritra Menabe dia manao ity fanambarana ity satria gn'antony malahelo izahay fa misy zanabavinay Tandroy roe vavy izay vonoinin'olo amin'ny feno habibina tamin'le de volana Jolay lasa teo ka rehefa natao ny kabary natrehiny manamboninahitra chef de région sy ny district ary commandant de compagnie ny Morondava tamin'le 12 volana Jolay dia nieky ny hadisoa nataony ireo olona navandoza ireo dia hanavaka ny ontra zay nitakenay araky ny fombanay Antandroy omby 4 sy vola 8 tapitrisa ka taty aoriana nefa niazo ny antsasan'io omby ireo tamin'olona andian'olona sasany dia ny sasany olona zay nahavitan'le namono an'le vehivavy kosa dia nataonay ny kabary tamin'le 15 volana o lasa teo dia ny 12 volana o zoma ny fehimpotoana handoavana an'le ontra hatramin'izao reo lasa nandositra tsy hita dia mangataka anao zahay monsieur le président maro makasitraka an'ity fitondranao toa fa itoa ny razagney hitsakitsaha ndaty avao atao vonom-pahatany tsisy dika eto amin'ny drone commune ny antsoha izahay izao ary ny zavatra takenay io amin'ny 7 sy vola 5 tapitrisa izay ny fanaranana vita antota taratasy fanarahana sady nanao soniany ny le mpamono nanao sonia izahay mpikambana ka izay no antony anovanay ity antsoavy ity aminareo filohan'ny fanavaozana any Antananarivo sy ny tompony andraikitra rehetra mahefa sy miala eto antsoha izahay amin'ity drone commune ity laha tsy voavaha io zavatra mampalahelo anay ontra handevegnana raha tompoko vavy tolio zahay andeha matao filoha toagny ty ranabavy natao vonoagny bibilava avao ka mangataka azo zahay mba hagnome baiko hentitra an'izay fitondrana mahefa ato Menabe fa zahay tena malahelo mihitsy ary tsy hiala eto zahay hatram'izao aloha zahay mo tsy mandika lalàna fa mitaraigna aminao iha ray aman-dreny tsy no hatao hoe Tandroy rey lasa mamono von'olo fahatany na mandika lalàna tsy mandika lalàna zany ny tenanay fa mitaky io zo zay handevenana ny tompoky vavy io. Manampy ny any Andriamatoa Rabetsoia présidentny fikambanana fitehan'ivony commune urbaine Morondava zay dia zao ny marina dia marina izay zavatra niteneniny teo zay fa ny zavatra somary hitarainanay anaovanay antsoava aminareo manam-pahefana dia zao ny zava-misy vohondroandro misesy nisy fahatyolo amin'ny fokotaniny andrano mandeha commune ruraliny Tsaraotana ny zavatra misy anefa vohondroandro mihetsiky zao dia fa feno mpanao kalony ny eto amin'ny commune ruraliny Antsoha hanao hazalambo i olona navandoza io ny anay Tandroy anefa efa 2 mois moins no commandant brigade de la gendarmerie eto Antsoha dia nametraranay n'olo izay navandoza reo voaroiroy tamin'ny fotoana io dia hoe ny tenina sampinay izahay Andriamatoa CB tsy manaiky manabodan'olo reo raha tsy voaloha ny onitra izay handevenanay ny maty ny zavatra niseho anefa tsy eto amin'ny birao lay olo ny relaky sevan CB tsy eto antoerana koa ny CB hatreto faraky ny vaovao azonay dia hoe nandeha any amin'ny fianakaviany any amin'ny faratsy Toliara ka ny zavatra mampitarainay monsieur le PRRM zao raha zao ny ben'ny tanànany commune ruraliny Antsoha efa maro monsieur le président ny zavatra miseho ato
kanonjany tsy mendrika ho ben tanànany ben tanànany antsoa satria zao raha iaby zao tsy misy hita eto ny ben tanàna kanonjany mangataka zahay mba hanesorana azy teo fa tsy mendrika izany zay zany no avy aty amiko fa apitako ato amin'ny Andriamatoa vice président régional faritra Menabe ato ny fitenena fa toraka zay nitenireo beradany mpiaradia aminay zay magnanindry sy magnamafy azay tenin'izy reo zahay sy ty sanatria hoe hanao grevy na hiady fa kosa ny zavatra mampalahelo zay olona tsy manatsiny ka vonona ka noho zany dia manao atsoavy zahay aminareo fitondram-panjakana mahefa rehetra zay tsy akanavaky ny manam-pahefana ny zavatra angatahy ay handoavagna ny onitra io ary tsy miala eto io razana io raha tsy tonga io onitra zay tadiavinay ary mila tonga ary hainga de hainga fangatahana fa tsy sandatria hoe fandidinagory satria izy io tsy matinaretina fa olony vonona ka ny dikan'izay mendrika zay olona namono azy miaiky nday ny razan'io agnatanindrazana zay ngamba ny zavatra angatahy ay de mangataka aminareo fitondram-panjakana rehetra mba hijoro akaiky ny marina fa tsy hijerany hoe reto madio na reto maloto ekena fa de maloto zay aty ambany vola aty de mba managna ny zo ay mitovy ny olombelona rehetrarehetra araka ny tenin'ny président teo zavatra mahagaga nefa ny atao hoe fandrepahalemana de andrehiny manao ny manina nefa io ramatoa roa vavy mianakareo efa isy roe volana latsaka hatram'izao nefa zahay rery samy rery no sahirana atsy avy aroa ato nefa misy zay olona dahalo ka ny vonona tadiavina le olona namono azy nefa ity namono ty hita sady fantatra nefa tsy andraisaka fepetra ary tsy votsorana fa tazomina amin'ny fampalahelovana izahay ka noho izay dia mba mangataka nareo fitondram-panjakana hijery akaiky an'izao zavatra mianjady aty amin'ny faritra Menabe makasitraka makatelina tompoko vavy mba hanatanteraka an'izao talaigny sy mampalahelo zao ianareo fitondram-panjakana rehetra tsy akanavaka saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy miangavy ny filohan'ny antermem-pirenena misy olombavambahoaka rehetra manerana Madagasikara ampidironareo agnaty lalàna io fomban-drazana io zay olo mamon'olo mandoa onitra 3 la olo anankiray ny vonoiny satria io lalàna io handesy hampihena ny asan-dratiny olo masaky manao mamon'olo fa izahay tandroy tompoko de mialatsiny ary tena mamerimberina fa ny olo mamono anay tsy mety ampandoavinay anio avao fa aleo ampidirinareo agnaty lalàna amitsika foko 20 zay tapakevitsy hiditsy hiaraka aminay aminio de tsy olana fa mety aminay zany fa foko 20 ny tena mazava aminay ka tsy zay tsy hilitsy agnatiny io tsy mety mandoa onitry takenay io lafa mamono anay tandroy